tiki atrany no etsy anakiny fiarabanantsika rehetra ny tokantrano amin'izao aliny alasinainy fa 4 ny volana janoary 2024 mbola manatra ihany koa ny fiarabana antsika rehetra nahatratra ny taona vaovao 2024 avy hatrany dia vaovao nisongadina indrindra tamin'ity androany ity no zaraiko anareo ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny roso tamin'ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana ny teo anivo ny commune ny Antananarivo renivohitra nanomboka tamin'ity androany ity nesoriny ireo mpivarotra amoron-dalana teny Analakely Beoririka teo amin'ny sariny Jemima Danielina sy Mamira Samuely. Nanomboka androany ny asa fanadiovana ny lalana teto an-drenivohitra nataon'ny commune Antananarivo renivohitra taorinina avy tany ny fety ary ny fanindran-dalana amin'izany ihany koa ny fanadiovana ny tsena. Ny roso tamin'ny fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana ny tanàna Antananarivo androany ka isan'ny nandalovan'izy ireo ny tetỳ Analakely Beoririka Tsaralalàna ary Petite Vitesse. Manomboka androany ny fanalana ny mpivarotra eny amoron-dalana ny antony dia tsotra fotsiny hoe mba hisian'ny fandaminana sy filaminana eto anivon'ny tanàna Antananarivo. Natomboka androany dia ny faritra Analakely Beoririka Tsaralalàna sy efa nisy ekipa manokana izay iarahana miasa amin'ny police nationale sy police municipale manao ny atao hoe suivi et contrôle ho an'ireo mpivarotra eny amoron-dalana ireo dia efa manomboka miasa koa zareo androany. Talohan'ny nirosona amin'izao fanesorana ny mpivarotra izao dia efa nisy ny fifampiresahana mialoha ny rahana tamin'ny lehibe ny tsena raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Tsara ny manamarika aloha fa ireo mpivarotra eny amoron-dalana ireo dia mpivarotra tao anatin'ny tsena ihany no mivoaka anakety ivelany. Dia izao zany izay amerina an'izy ireo ara-dalàna dia amerina an'izy ireo any anaty tsena. Misy karazana tsena 12 eto Antananarivo dia izy ireo dia tao anatin'ny tsena ireo ihany no mivoaka anakety ivelany sy nanantona ny Analakely satria tiana hoe atinony zany no be mpividy sy be mpitady dia izay no ny antony nanaovana ny rafitra zany hoe aleo esorina izy ireo dia averina anaty tsena ny trottoir mba ho an'ny mpandeha tongotra ny arabe ho an'ny tomobile ary ny tsena dia ho an'ny mpivarotra. Efa misy foana ny fifampiresahana miaraka amin'ny délégué an-tsena sy ny lehibe an-tsena miaraka amin'ny tompon'andraikitra voalohany atao amin'ny commune urbaine Antananarivo ary zavatra efa nisy foana io hatramin'izao zany dia mbola miara-miasa foana izahay ireo délégué an-tsena ny solotenan'ireo mpivarotra izay mifampiresaka aty amin'ny commune. No amafisan'ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra fa ireo mpivarotra ao anatin'ny tsena ihany ireo mpivarotra amoron-dalana ireo. Ary ezana ny amerina ireo mpivarotra ao anatin'ny tsena miisa 9 eto Antananarivo.